ho aminareo aneriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Mandrava ny planin'Andriamanitra ny fisaraha-panambadiana. Mandrava ny planin'Andriamanitra ny fisaraha-panambadiana. Asongadiny mofinainantsika an'io zany ao amin'ny Matio 8:20 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 9. Vakina amin'ny anaran'i Jesoa manao hoe: ary rehefa vitan'i Jesoa zany teny zany dia niala tany Galilea izy ka niazo ny lalana teny andafin'ny Jordana dia tonga tany amin'ny sisin'ny Jodia. Ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy dia nahasitrana azy teo izy. Ary nisy fariseo nanantona azy dia nakafana azy hoe: mahazo misaotra ny vadiny va ny lehilahy no izay rehetra entiny hampangana azy na inona na inona? Ary izy namalika nanao hoe: tsy mbola novakinareo va ny teny fa izay nahary azy hatramin'ny voalohany dia nahary azy ho lahy sy vavy? Ka dia nanao hoe: ary noho izany lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny, ary dia ho nofo ray ihany izy roa. Ka dia tsy ho roa intsony izy fa ho nofo iray. Koa amin'izany izay nampiraisin'Andriamanitra dia aoka tsy ampisarahan'olona. Hoy ireo taminy: nahoana ary Mosesy no nandidy hanome taratafy fisaoram-bazy sy hisaotra azy? Ary hoy Jesoa taminy: ny amafin'ny fonareo no namelan'i Mosesy anareo hisaobady, fa tamin'ny voalohany dia tsy mba toy izany. Fa lazaiko aminareo, na zovo no misaotra ny vadiny afa-tsy noho ny fijangajangana ihany, ka mampakatra ny hafa dia mijangajanga, ary izay mampakatra ny voasaotra dia mijangajanga koa. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mandrava ny planin'Andriamanitra ny fisaraha-panambadiana. Valiteny nentiny Jesoa namalina ireto fariseo nanontany azy momba ny fisaoram-bady, dia mampatsiahy indray namerina ireo fariseo ireo tany amin'izay nambarany bokin'ny Genesisy milaza ny faharian'Andriamanitra ny fanambadiana na ny planin'Andriamanitra momba ny fanambadiana. Voalaza mantsy fa hatramin'ny voalohany dia tafiditra tao anatin'ny fahariana ny fanambadiana. Andriamanitra no nahary ny mpivady ho lahy sy vavy. Andriamanitra no nampikambana azy ireo. Ny malaza azy zany ny lahy sy vavy dia ila tena mifameno ka nakambana ho iray, dia tonga iray ihany, nofo ray ihany izy roa. Ny sitrapon'Andriamanitra hatramin'ny voalohany dia ny tena iray ny mpivady, nanambatra ny fanambadiana, nanamasina ny fikambanana. Zany no planin'Andriamanitra momba ny fanambadiana. Hitantsika ny voalazan'ny bokin'ny Genesisy fa tena Andriamanitra mihitsy no nampiray ny mpivady. Andriamanitra no nanolotra ny vady sahaza. Ary hitantsika zany fa asan'Andriamanitra ny fampiombonana, fampiraisana ny fanambadiana. Arak'izany, tsy Andriamanitra izay nampiray velively mihitsy no ampisaraka izay nampiraisina. Tsy Andriamanitra velively no ampisaraka izay nampiraisina. Mety nananteny ihany ny fariseo ka ahoana ary ny lalàna? Ny lalàn'i Mosesy dia mandidiny amin'ny hanomezana taratasy fisaoram-bady. Dia amafisin'i Mosesy eto
fa ny amafonifoniny reo taranaka reo razana tany aloha no nahatonga ny Mosesy ampanao izany, fa ambara mihitsy eo amin'ny 19 manao hoe ny amafonifonareo no namelan'ny Mosesy anareo anao fisaorambady, fa tamin'ny voalohany dia tsy mba toy izany. Ilay fanambadiana naorin'Andriamanitra, ilay noharian'Andriamanitra dia tsy misy fisaorambady, tsy misy fampisarahana fa fampiombonana. Ny taratasy fisaorambady dia novolena taty aoriana, ary hitantsika eto aza fa tsy misy antony tokony hisaorambady mihitsy afa-tsy ny noho ny fijangajangana ihany. Isika nefa mahafantatra fa ny fijangajangana dia melohan'ny lalàna amin'ny fitoraham-bato. Zany hoe ny fisaraham-bady noho ny fijangajangana zany dia fisaraham-kofaty, satria efa melohan'ny lalàna toraham-bato izay azo mijangajanga, ka tsy misy antony andefasana taratasy fisaorambady ho azy intsony. Midika zany fa tsy misy mihitsy izay endrika fisaorambady ankasitrahan'Andriamanitra. Ravako malala ao amin'ny Tompo, ny nampiray, ny nampiorona no ataon'Andriamanitra. Tsy avy amin'Andriamanitra velively ny fisaraham-bady, na inona endriny, na toy inona fisehony. Anjarantsika no mitady vahaolana, sahaza ny amin'izay mety olana mitranga, satria ny tokantrano tsy lozan'olana, vao tsy ela kasokasoka, tota tsy ela nyromoromo, kanefa tsy ny kasokasoka sy miromoromo no entina ho amin'ny fisarahana. Anjaran'ny mpivady izay efa natambatr'Andriamanitra no miaraka mandefitra mitady vahaolana, indrindra mampanjaka ny Kristy ao an-tokantrano, mba ananany tokantrano, ananany mpivady ny fanahany fandeferana anekeny ny sitrapon'Andriamanitra. Zany no misarika antsika hisaintsaina lalina, andiny tena ary andinika fantatra melohan'ny fanambadiana, fa rehefa tafiditra ao amin'ny fanambadiana isika, na anekenao na toinona dia manaiky ny fitiavanao, manaiky ny safidinao Andriamanitra, ka anjaranao no miazona ny tokantranonao aharitra hatramin'ny farany. Halako ny fisaorambady ho Jehova, noho izany dia tsy misy fisaraha-panambadiana ankasitrahan'Andriamanitra. Heloka eo anatrehan'Andriamanitra ny fisaraha-panambadiana na inona antony. Ny miverina amin'ny fitiavana voalohany, ilay fitiavana naorin'Andriamanitra, zany no vahaolana ho antsika rehetra izay efa miteny fa fiarahamonina sisa, ny zanaka no ikambanana, ho an'ireo rehetra izay eo amoritevan'ny fisarahana, dia antsona indray hiverina amin'ny fitiavana voalohany, hiverina ao amin'i Jesosy Kristy ilay efa tena tiantsika, ka tia tamin'ny fony manontolo, tia tsy misy fepetra, ary dia nandefitra na dia niainy aza noho ny amin'ny fitiavana antsika. Izany fitiavan'i Jesosy zany ry havako, ampanjakana ao tokantrano dia ilamina ny tokantranonao. N'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao zay satria manakarena ny teninao, manoro lalana ny teninao, manitsy ny teninao, mananatra, indrindra miaro anay amin'ny fisaraha-panambadiana. Fa nanana izay efa naorinao hatramin'ny voalohany ianao, dia ny fiombonan'ny lasy ny vavy ho nofo ray ihany. Halanao ny fisaorambady, ka dia indreto izay mitondra
eo anatrehanao ny tokantrano kristianina rehetra, ireo izay miozongozona eo anatrehan'ny olana ara-tokantrano na olana ara-pitiavana, mivavaka ho an'ny mpivady rehetra izahay, mba ahita vahaolana ao aminao Jesosy lay manjaka ao atokantrano. Dia ahoreny tompony fitiavan'izy ireny, iorina tsara hamaka ao aminao Jesosy lay efa tia anay hatramin'ny voalohany. Amin'ny anaranao nanaovanay izany vavaka izany, misaotra Tompo. Amen.